Manolotra ny arahaba tompoko araka nefa natsidika omaly dia saika mahazo vahana aloha ny zavona ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny fatra atsimon'ny Madagasikara tanatin'ny 3 andro ho avy. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'izany bolana izao ihany koa dia saika manga aloha ny lanitry gasikara afa-tsy ny any amin'iny fatra avaratra Atsinanana sy ny fatra Atsinanana no somary mandraondraona mety arahana orana malefaka mihitsy aza eny antsefatsefany eny. Andrivotra ihany koa amin'ny ankapobeny aty amin'ny morotsiraka mifatry Boeny, Sofia, morotsiraka avaratra Atsinanana ary manakaiky ny Tôlanaro. Ho an'ny mpiandriky amin'ireo toerana ireo zany dia tanina mba hitandrina rehefa mivoaka an-dranomasina mba hisoroana ny loza mety isy eo. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia saika mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny voamaraina fa vinavinaina isy fiakarany kosa izay hafanana izay rehefa atoandro. Amin'ny ankapobeny dia mety anatombo kely araka ny tokony ho izy ny maripana raha ho amin'ny rahampitso. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny rahampitso maraina izao dia andrahoana ny any amin'iny fatra Atsinanana, Alaotra ary ny ilany Atsinanana mifatry Sofia mety arahana orana malefaka aza moa zany indraindray aty amin'ny fatry Sava, Analanjorofo ary Toamasina. Omaina be ny fatra sisa rehetra aoriny ny zavona na zavy tamin'ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka miserana ihany zay aty amin'ny fatry Sava, Analanjorofo, Atsinanana, andrahoana kosa na andrahoana mitsitokotoko any amin'ny fatra avaratra miazo ny Alaotra Mangoro ny ilany Atsinanana Analamanga ary mety hipaka hatrany amin'ny fatry Vatovavy Fitovinany. Omaina be na ibalika be mihitsy Ingaby Masoandro aty amin'ny fatra sisa rehetra. Raha ny vinan'ny maripana rahampitso zao dia tafiakatra hatramin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny fatry Menabe, Boeny ary Sofia, manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré kosa na 10 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Maripana ambony indrindra eo amin'ny 13 na 14 degré. Tazantsika amin'izao ary fa dia mety hanatombo kely araka ny tokony ho izy ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany raha ho amin'ny rahampitso. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia azo orana malefaka ny aty amin'ny tendrony avaratra sy morotsiraka mifatry Sava, torak'izay ihany koa mifatry Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Omaina be ny fatra sisa rehetra raha vinavinaina mbola hitoetra hatrany aloha ny zavona eto amin'ny afovoantany sy mifatra atsimo ary ny ilany andrefan'ny nosy. Ny vinan'ny maripana indray dia tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny zoma fa mananika hatrany amin'ny 13 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Morondava, Maheva Tanàna, Mahajanga ary ny fatry Sofia, 4 ka hatramin'ny 10 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary tsy mihoatra ny 12 na 13 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Andao faranana amin'ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia saika mbola mitoetra hatrany aloha ny zavona ho an'ny afovoantany iray manontolo miazo ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Mety isy tandrifindraona andalo ihany indraindray aty amin'ny fatry Vatovavy Fitovinany atsimo Atsinanana ary mety hipaka hatrany Tôlanaro. Ny fatry sisa rehetra moa dia omaina be na ibalika be mihitsy Ingaby Masoandro. Ny vinan'ny maripana amin'ny alahady izay dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 12 ka hatramin'ny 14 degré ny morotsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinantoetry ny andro atanatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.